Sia pamokarana azo trandrana tsara ny fiompiana tantely eto Madagasikara. Mbola kely anefa ny vokatra azo isa-taona. Tetika asa miasa eo anivon'ny firenena misa efatra eto amin'ny ranomasimbe Indiana, ahitana ny Madagasikara, Maurice, Seychelles, Comores ary Zanzibar. Nosy kely ao Tanzania ny tetika asa Alfie andian'ny faharoa izay mampiroborobo ity lalam-piariana fiompiana tantely ity. Tanjon'ny tetika asa ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina eny ambanivohitra, indrindra ny fanatsarana ny vola miditra aminy sy ny asa fiariana amin'ny alalan'ny fiompiana tantely. Les tetikasa zany ny fandikana azy amin'ny teny frantsay dia projet moyen de subsistance alternative pour la sécurité alimentaire et revenu eo anivon'ny firenena anankiefatra ty amin'ny anankidimy azafady ty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana dia Madagasikara, Comores, Seychelles, Maurice ary Zanzibar izay nosy kely any amin'ny firenena tanzaniana. Ny antony tanjon'ny tetikasa dia fanatsarana ny fiainan'ny mponina eny ambanivohitra, indrindra fanatsarana ny vola miditra aminy sy ny asa fiariana amin'ny alalan'ny fiompiana tantely. Io tetikasa io izay vatsian'ny FIDA na Fonds international de développement agricole vola dia efa nanomboka tamin'ny taona 2024. Nisy mpamokatra tantely 500,000 efa nofanina tao anatin'izay tetikasa zay dia isika zao amin'ny andian'ny faharoa mandritra ny taona manaraka indray 2018 hatramin'ny 2021 zany ilay tetikasa dia mbola anatsara ihany ny fomba famokarana tantely eto Madagasikara sy eo anivon'ireo nosy efatra manodidina antsika ireo. Ho antsika eto Madagasikara, manodidina ny 5 hatramin'ny 12 taona isa-taona ny vokatra tantely izay marina fa mbola latsaka dia latsaka tokoa. Raha mita amin'ny fialan-tsena any ivelany dia mbola kely tokoa izany. Manao ny ezaka rehetra ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono amin'ny fampiasana an'ireo tetikasa samihafa izay eo ambany fiadidiny. Anisan'izany ny fandaran'asa fanohitra na ny prospere sy ny défi izay samy mampiroborobo ity lalam-piariana ity mba hatongavana amin'ny fampitomboana sy fanatsarana ny vokatra izay mitodika amin'ny tsena. Tsapa fa tsy mandany fotoana firy ny fikarakarana ny fiompiana ny tantely no sady mbola afaka manatanteraka ihany koa ireo asa fiariana andavanandro. Misy anefa ny olana eo amin'ny fiompiana tantely dia ny fahasimban'ny tontolo iainana. Raha ny eto Madagasikara dia mbola malalaka tsara fitrandrahana tantely mbola maro koa ny olona afaka misehatra izany fiompiana tantely izany satria ny fiompiana tantely tsy dia mandany fotoana firy fa fikarakaraina izy ny maraina dia afaka manao ny asa sanina andavanandro izany rehefa tontolo ny andro zany. Ny olana kely eo amin'ny tantely fotsiny dia ny fahasimban'ny tontolo iainana satria araka ny fantantsika hoe ny tantely dia any amin'ny voninkazo sy ny zavamaniry izy maka ny mamy ny fanambarany amin'ny tantely dia rehefa sendran'ny raha ohatra hoe misy doro-tanety sy ny fahasimban'ny tontolo iainana zany dia tsy lavorary le tantely na marary izy. Nefa fantantsika ihany koa fa ny tantely dia anisan'ny bibikely anankiray miaro ny tontolo iainana amin'ny resaka pollinisation dia rehefa miompy tantely ihany koa ny tantsaha dia miezaka izy mamboly hazo misy mamy tantely ka izany zany le tetikasa fiompiana tantely dia anisany ihany koa miaro ny tontolo iainana mpiompy tantely. Ny tao anatin'ito tetikasa niaraka amin'ny ICP ito tamin'ilay andiany voalohany no nahafahantsika niala tamin'ilay aretina varoazy izay namely ny tantely teto Madagasikara. Ny tetikasa ICP zany miaraka amin'ny FIDA nanao fikarohana manokana tamin'ny fomba fiadiana amin'io microbe bibikely izay mihinana ny tantely na ny varoazy io. Dia fantantsika moa ankehitriny fa efa andalana fanafoanana an'izay aretin'ny tantely izay tsika eto Madagasikara vokatry ito tetikasa ICP sy FIDA. Ny fomba hatratrarana ny tanjon'ny firenentsika zany amin'ny fampivoarana ny fiompiana tantely dia mazava ho azy fa misy aloha
misy aloha ny fampiofanana indrindra zany ny tanora eo amin'ny fanamboarana an'ilay ruche, zany hoe miteraka asa manokana mihitsy zany hoe fanamboarana an'ilay totately. Dia eo ihany koa ny tetika asa isan-karazany izay efa tsy fitavola sy ny mpamatsy vola hafa ao anatin'ny ministèren'ny fambolena sy fiompiana amin'izao izay afaka manampy antsika amin'izay fanamboarana totately izay. Marina moa fa hoantsika eto Madagasikara manokana dia ananantsika eto ny akora rehetrarehetra ahafahana manao an'izay totately izay, tsy ohatra ny any amin'ny firenena hafa zany izay voatery manafatra hazo sy akorany amin'ny firenena hafa. Amin'izao fotoana izao dia efa manondrana ny tantely bio any ivelany isika eto Madagasikara miaraka amin'ny fandaran'asa fanohitra na prospéré izay eo ambany fehin'ny ministèran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona.